Tsika rehetra indray tonga soto amin'ny pejiny La Rebelle. Ny vidéo tsika androany dia resatra isatsika momba ny renikely sy ny zanabady. Fanamariana kely, ny renikely amin'ny teny frantsay dia hoe belle-mère ny filaza anazy. Ny rafozana koa amin'ny teny frantsay dia hoe belle-mère koa ny filaza azy. Misy ifandraisany ve ireo anarana roa ireo? Fa nahoana no antsoina hoe belle-mère ny rafozana ary nahoana no antsoina hoe belle-mère koa ny renikely? Satria neny vaovao miditra anatin'ny fiarahamonina, izany hoe tsy ilay reny niteraka fa olona afaka hoantinao toy ny reny ary olona afaka mitondranao toy ny zanaka. Izany hoe mitovitovy ny filahatry ny renikely sy ny rafozana raha ny fijeriny manam-pahaizana, raha ny fijeriny olona nianatra momba n'izany no hojerena. Ny atao hoe renikely dia ilay olona nasolony tatanao ny mamanao, izany hoe ray na hoe tsiotsony mamanao niteraka anao fa mety hoe noty mandry na mety ihany koa hoe nisy fisarahana na hoe tsy nitaizanao sy ny sisa sy ny sisa. Inona zava-misy ary rehefa olona tsy fantatrao no miditra maka ny toerany mamanao. Ny zava-misy dia misy ny tahotra, misy ny ayay, misy ny tebiteby, eo ny tahotra hoe tsy maintsy antso an'ity olona ty neny fe hoe tsy ho reniko intsony fe ny reny niteraka satria efa ty olona ty manomboka izao no ho reniko. Izany hoe raha ny zaza ndresana dia marobe ny tahotra sy ny tebiteby izay misy ao aminy, ka hitondra fiafiafiana ary mety hitondra koa herisetra na mety hitondra ihany koa fahatezerana ao amin'ny zaza io. Izany hoe normal be zany raha atahotra ilay zanakao. Inona moa raha ny lezante no hoenontsika dia hoe raha vao miheno an'ilay hoe renikely dia hoe olona masika be mihitsy, olona tsy aiaina na olona manongo, olona mamono, olona mandariko, izay ny fieritreretana an'ilay hoe renikely. Dia raha vao mieritreritra koa tsika hoe zanabady dia hoe olona miafiafy be, zaza mijaly, zaza mipijaliana, zaza mahikely, zaza tsy amin'ny sakafo, zaza ilikilika ao anatin'ny tokantrano. Tsy voatery ho marina nefa izany zavatra izany fa maro be mihitsy ny renikely sy ny zanabady mahay miara-miaina, mahay miara-monina ary mahay mifanaja sy mahay mifankatia. Ka izay no jerentsika androany hoe ahoana ny fomba atao mba aprindra tsara ny fiaina-tokantrano, satria rehefa ianao miditra ao anatin'ny tokantrano dia ny tanjonanao dia ny ho sambatra, ny tanjonanao dia ny asambatra ny vady aman-janakao fa tsy ny ampijaly azy ireo akory. Misy anefa fitsipika vitsivitsy tsy maintsy arahana, tsy maintsy atao raha tiana hirindra izany fiarahamonina ny olona tsy mifankafantatra izany ao anatin'ny tokantrano iray. Ka alohany hitsiriny fifankatiavana, alohany hitsiriny firaisan-kina, alohany hitsiriny tsy fifampiafafana eo amin'ny renikely sy ny zanabady dia voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy misy ny fifanajana. Zavatra kely tiako mariana fotsiny, isa moa tsika renikely dia olon-dehibe ny safidy ny hiditra amina lehilahy izay fantatsika hoe efa mananjanaka. Izany hoe ianao ny safidy ny hiditra ao, dikan'izay ianao mila mivonona hizaka ny zanabadinao ary hikarakara azy, manao voady hikarakara azy toy ny zanakao. Rehefa tsy ho vita izay, misaotra anareo izay nanao commentaire hoe za aloha dia tsy vitako izany, dikan'izay tsy hiditra mihitsy amin'olona efa mananjanaka. Alohan'ny hidiranao dia apetrao tsara fantaniana hoe ho zakako ve, ho vitako ve. Fa rehefa tsy ho vitanao mbola manana safidy ianao fa aza pijaliana ny zaza. Tsy ny safidy mihitsy ireo zaza ireo no hoe hisaraka ny ray aman-dreniny na hoe sanatrean'izany ho maty ny reniny. Efa fijaliana mafy be ny mahazo an'ireo zaza ireo, aza ampiana intsony, ataovy izay mba azahoan'ny fonao, ataovy izay mba hitany toerana, ataovy izay mba hitiavana ianao sy hifankatiavanareo. Tsotra sady mora be ny mahazo ny fony zaza fa anjarantsika ray aman-dreny no mila manao izay azontsika atao, izay eo am-pelatanantsika sambatra an'ireo zanantsika ireo. Rehefa miteny hoe ray aman-dreny dia tsy hoe ilay renikely fotsiny fa eo ny ray, eo ny reny niteraka, ary dia nisy ny teny hoe ny reny niteraka no tena manome fo ny zaza mba tsy ho tian'ilay renikely. Inona ary ny tanjona ireo reny niteraka ireo? Mety hoe misy tanjona hoe aprisiako ny zanako tsy ho tian'ilay renikely, amin'izay misaraka zareo dia miverina ty amiko ny vadiko taloha.
rary ny ve hoe ny zanakao no izy zakany mangidy rary ny ve hoe ny zanakao no ataonao fitaovana iverenan'ilay vadinao taloha aminao raha ohatra ka tianao an'izay ireo izay ex de tsotra fotsiny teniko manaova striptease tsy haiko ataovy zay fomba rehetra ataonareo azahonareo ny fon'ilay vadinareo taloha na hitazomanareo azy mba tsy hialan'ny trano ary mba tsy hatonga amin'ny situation io fa aza ny zaza mihitsy no atao fitaovana amin'io satria ny antony rehefa polisianao tsy ho tian'ilay renikely ny zaza rehefa polisianao tsy anajan'ilay renikely ny zaza de mazava ho azy koa fa ilay renikely de anidiny fony mazava ho azy koa fa ilay renikely de amin'ny malifady ary anao toera-tsaka amin'io zanakao io zany hoe ny zanakao zany no atao lasipatra ny zanakajaliana volontairement hangalana ny toeranao taloha hevitra diso be zay ary hevitra tena mampalahelo be ohatra ka tena misy manana izay heritreritra zay tokoa de oka re tompoko azo atao sorona ny sanatsika fa avelao izy hipetraka amin'ny toerana mahazaza azy zany hoe misy discipline vitsivitsy mila rana raha ohatra ka tiana ifanaraka tsara ny fitaizana eo amin'ny renikely reniteraka sy ny ray voalohany aloha de mila miray loha ny ray aman-dreny zany hoe ianareo telo tota de mila miray loha satria ny zaza de zaza ihany ary amin'ny mahazaza azy de mila fitsipika ifehezana ary mila repère ny zanatsika mba ampitombo azy ampahalalana ampahendrena ary ampitiavana tsy hoe idada ny teny hoe de mama ny teny hoe de nenikely teny hoe ie satria te ahazo kokoa ny fon'ilay zaza tsy antompoko tsy mety zany fa mila miara-miasa tsara ny telo tota ary mila mifandefitra eo anatrehan'ny zaza indrindrandrindra raha hiady nareo de any ambady any amin'ny tsitany zazany miady valabla koa zay ho an'ny ray aman-dreny miteraka na hoe mbola hotokantrano ary rehefa miady mivady de tsy mila atao hitan'ny zaza satria mbola tsy manana moteur hiatrehana an'izay ny zanatsika rehefa hitan'ny zaza hoe amiray loha ny ray aman-dreny telo tota de milamina ho azy ny sainy ary ampitsirika any koa ny fanajana sy ny fankatoavana ary ny fifankatiavana eo aminy sy amin'ilay renikely iny firaisan-tsaina iny inona moa no antony ilaivantsika hoe mila manaja ny renikely ny zanabady ny antony de tsotra satria ray aman-dreny any izy io safidiny dada de tsy maintsy atsaina de ho atsika reny niteraka koa aza ampanantenana tsy misy ny zanatsika raha misy fanantenana ny anaty saintsika any hoe mbola hiverina izahay any aoriana any de tazomo atsika fa azo ampidirina anatin'ny sainy zareo satria ry zareo de efa sahirana de sahirana manaiky ny fisarahanareo iny de raha mbola omena fahadisoana fanantenana koa izy hoe mety hiverina izay zdada nefa mety zavatra tsy ho tanteraka zany de vao may animba bebe kokoa ny sainy ka mba maiza retsika mijoro amin'ny toerana maray aman-dreny atsika ary maiza koa tsika manaika sy manaja ny zony zanatsika mba hazo fivelarana mifanaraka amin'ny tokony izy ireo zanatsika ireo misy fantaniana maromaro tokony apetratsika izay hiditra ho renikely alohany hidiratsika amin'ny toerana io voalohany de hoe ho zakako ve ny zanabadiko ho zakako ve ny taiza zanak'olona ho zakako ve ny aina amin'ny fitaizana hoe tsy zarery ny tompona andraikitra fa misy vehivavy hafa koa hijabaka amin'ny fitaizana satria zavatra normal be zany hoe tsy maintsy manana ny anjara toerany eo amin'ny fitaizana ny zanany ny renintera fantaniana petraka faharoa koa raha ohatra ka hoe tenteanao ampijalijaly zanak'olona apetrakanao le toerana hoe zakako ve raha ny zanako koa no ataon'olo ohatran'io mafy ane zany hoe zanakao ampijalian'olo zany raha ny zanakao no ampijalian'olo de ny reny no maratra fo voalohany ka izay tsy tianao atao aminao de aza atao amin'ny hafa fa raha nahazo ny hafa de mety ahazo anao koa de hoe milamina ve ny saiko mankahala ankasitrany vadiko ve ny fankahalako ny zanabadiko ampilamina ny tokantranonay ve ny fankahalako ny zanabadiko ka samia mitsinjo manao zay asoan'ny taranaka fa zaza iaraha-manana ary raha tena tianao tokoa ny vadinao de fitiavanao ny zanany no porofom-pitiavana voalohany anehoanao an'izany misy tsetsatsetsatra hoe misy ankolana be da be rehefa hoe mananjanaka hoe tena zana ilay ramatoa
no sady miaraka amin'ny zanaky ny vadiny. Marina fa hoe tsy ho tianao mihoatra noho ny zanako ny zanaky ny hafa, fa raha mipetraka ny fifanajana, raha mipetraka ny fifandeferana, raha mipetraka ny fanetretena ao anatin'ny tokantrano dia azo atao tsara ny miaina amin'izany. Ary tadidio fa ny fiangaranao mihoatra bebe kokoa ny zanakao noho ny zanaky ny vadinao dia tsy aso ny zanakao satria izy eritreritra hoe iangaran'ny olona foana izy amin'ny fiainana. Ary ny zavatra hitako matetika ireny zaza iangarana reny dia tsy lasa lavitra amin'ny fiainana satria zatra toatoanana, fa le zaza zatra mpijaliana kosa dia rehefa tsy potika tanteraka izy dia mahay amin'ny se débrouille tsara amin'ny fiainana satria efa zatra an'izay. Ka raha mieritreritra ianao hoe fanomezanao tompony ny zanakao ny fampiantanao bebe azy kokoa noho ny zanaky ny vadinao dia diso be izay hevitra izay zaro milalana tokony ho izy ny ankizy omeo ny anjarana zazy ny ankizy tsirairay ary aza manavakava-janaka izany fa sady tsy mahasoanao no tsy mahasoany hafa no tsy mahasoany taranaka ary tsy asoa koa ny tokantranonareo. Dia farany tandremo fa ny olona ny ivelany no tena betakitsikitsika koa amin'io resaka renikely sy zanabady io. Izany hoe ny poizina avy any ivelany no tena mamotika an'io ihany koa satria indraindray ilay renikely tsy manana-hevitra-dratsy na ilay reniteraka tsy manana-hevitra-dratsy fa ny olona ny ivelany no manisy sira dia miteraka fahasorenana ho an'ny tsirairay. Aza mihaino loatra an'iny. Efa be da be ny charge miandraitsika na émotionnellement io na physiquement aza mihaintsony an'iny siosion-dresaka iny aza mihaintsony ny fosafosa iny fa manana azon-damosina mijoro tsara mavevavy anao, mijoro tsara mareny anao, mijoro tsara mareny kely anao ary mijoro tsara maray anao. Ary ianareo ray rehefa hoe tafiditra amin'izay setra izay nareo dia aza misabakabaka itsony fa iny fisabasabakanareo iny ihany no mahatonga ny vehivavy tsy fampatoky, iny fisabakabakanareo ihany mahatonga ny vehivavy hifandrafy ary izay fifandrafesana misy eo amin'izay araka ny teneniko teo dia faty antoka be daholo amin'izany antsika satria zareo ihany no hijaly. Dia ho antsika ray mpianakaviana koa aza variana fotsiny amin'ny fandriana fa mba henoheno ihany ny taraina ny zanakao, mba henoheno ihany ny taraina ny vadinao, mba mandray sandraikitra, mba mijoroa ary mba manana azon-damosina fa io mazana ny mahazony lehilahy le amodomodo fanina fotsiny. Aza modomodo fanina fa ianao no napiditra ny fianakavianao amin'io situation io dia ianao zany no mila mijoro voalohany indrindra raha tianao irindra ny fiarahamoniny mpianakaviana ao anatin'ny tokantranonao. Dia izay indray ary ny videontsika androany dia mirasoa antsika indray mirasoa ho anareo renikely, mirasoa ho anareo renim-pianakaviana, mirasoa ho anareo ray-mpianakaviana, mirasoa ho anareo zanabady izay mijerijery an'ity vidéo ity dia aza kivikivy fa ny tanjona dia ny hoe samiotafita, ny tanjona dia ny fahasambarany tsirairay. Marina fa hafakely ny situation misy anareo kanefa situation misy zany amin'ny fiainana mahatonga misy ity vidéo ity dia mijanona pozitiva foana amin'ny fiainana, pozitiva eo foana amin'ny fiainana. Aza kivy dia izay milainareo, bizonareo dia aza dino misarazara ny vidéo dia aza dino mametraka commentaire dia aza dino ny manisikihana raha ohatra ka hoe misy zavatra tsy mifanaraka aminareo dia lanjalanjao ny atezerana diovy ny foa fa ny fahadiovan'ny po ihany no ahafahantsika mandroso amin'ny fiainana. Zay velome biso.